Amin'ireo vaovan'ny kandida kosa isika ny anorina sy anangana no targetran'ny fikambanana hery vaovao any Madagasikara hoentina ametrahana fiarahamonina ao anatina fihavanana io moa no nivohitra nandritran'ny fandalovan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina teny Avaradrano teny. Vita sedra hiatrika andraikitra ny kandida Hery Rajaonarimampianina avy amin'ny hery vaovao any Madagasikara raha nivoalaza nandritry ny fionana tamin'ny poniny Sabotsina Mehana distrikana Avaradrano ny maraina teo raha nanorotsoritra ny fiaimpianana tao Sabotsina Mehana fonom-bola kely ny tenany. Nandritranteriny nandritry ny fandraisam-pitenenana fa ny anorina sy ny anangana no targetran'ny hery vaovao ary ny 25 ny volana Oktobra ho avy izao no fiatombohan'izany fanorenana izany. Anorina isika, anangana isika, ary zany no targetran'ny hery vaovao. Hery vaovao no tiako entina ho anareo. Hery vaovao no tiako entina eto Avaradrano sy eto amin'ity commune ity ary eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ananganana fiarahamonina zay miavana, ananganana fiarahamonina zay miandrandra filaminana ary anangana fiarahamonina zay miandrandra fivoarana eto amin'ity firenena ity. Isika no anangana izany ary maso matoky izany ianao ry Avaradrano fa eto no andranantsika amrenatsika zanjavatsany. Mila fitoram-panjakana matanjaka izany. Mila fitoram-panjakana tandalana izany. Mila fitoram-panjakana mahazo hery avy aminareo vahoaka izany. Zany no etsoko anao androandro, n'iza na tanora ianao, na ray aman-dreny ianao, na avy amin'ny atokoina ianao na avy amin'ny atokoina, na avy amin'ny akolafinina na avy amin'ny akolafinina, tanterao ny adidy masinao amin'ny anaovana fifidianana. Fa izany any fiatombohan'ny fanorenana ny firenena ka matoky aho fa amin'ny 25 volana Oktobra isika izao dia hiara entana anatanteraka izany adidy masina izany. Anisan'ny lahara-pahamehana raha nivoalazany ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Hojerena manokana ihany koa ny tanora izay misedra olana amin'ny tsy fananana asa, ny tanora izay iankinan'ny fampandrosoana. Mbola tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao raha nivoalazan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina avy amin'ny hery vaovao amin'ny Madagasikara fa ho avy tsy ely izany. Nanome ny tokom-panorenana sy naneho ny fahavononana kosa nefa ny tenany. Anisan'ny nanamarika ny fionana teto Sabotsina Mehana ihany koa ny fiarahana tamin'ny mpanakanto Toandry Tsiliva sy Njakatiana, ny fanomezana amboara ho an'ireo izay nahazo tamin'ny lalao ara-panatanjahantena ary ny fanomezana tsodrano ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Tafiditra tanatin'ny fandaharam-potoanan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina ny tolakandro teo kosa raha ny fantatra ny fitokanana ny quartier général any Alasora sy ny fionana tamin'ny vahoaka izay notanterahana teny amin'ny Bapasy.